Atena ny fiarabana zay efa natolotra tao anatin'ny fampalalambo vote tompo klasy tompoky vavy araky ny fanambarako teo moa dia miroso ao anatin'ny fandarana dinika isika amin'izao fotoana izao fotoana zay andraisana vahiny eto amin'ny fahitalavitra MBS sy ny radio MBS vahiny robe zao no entina aminao amin'ity androany ity ary zareo avy eo anivony médecin conscient pour la refondation no vahintsika androany ka vahintsika voalohany docteur Andriamis Murel izy avy eo amin'ny olafitry ny pharmacienne miaraba tompoko. Miarabanao Germain de miarabany ihany koa ny docteur Joso miarabantsika rehetra ny tokantrano zay manaraka ny fandaharana. Vahintsika faharoa docteur Justina Tahiry Niaina Angelo miaraba docteur. Oui miaraba Germain de miaraba ny docteur Misa ihany koa miaraba tsika mpanaraka ny fandaharana ny manjoy ny MBS na amin'ny fahitalavitra zany na amin'ny onjapeo ihany koa na mety misy ihany koa tsika manaraka anjotra izao fandaharana zao. Mazava ho azy fa tontolon'ny fahasalamana no resatsika sy ompana ny ady hevitra amin'ity androany ity dia anasananao mpanaraka sy mpijery ny fahitalavitra no mpiaino ny radio ihany koa anaraka ny ady hevitra hatramin'ny farany. Isan'ny zavatra lehibe mipetraka eto amin'ny firenena ny resaka olana ho an'ny sehatra ny fahasalamana fa ny fanontaniako voalohany ina tena natonga anareo ataoko hoe nanangana ilay plateforme ve sa fikambanana amin'ilay hoe médecin conscient pour la refondation. Ie makasitraka indrindra amin'ny fanontaniana ao anatin'izay maninona tokoa moa no hoe atsangana ilay izy tsara marina ary ampahafantarina tim-piandohana fa ny OSMCR dia fiarahamonim-pirenena izay nakatoaviny fitondram-panjakana eto Madagasikara zany hoe mijoro ara-panjakana sy ara-dalàna eto Madagasikara ny OSMCR inona no antony arak'ilay fanontaniana antony dia ny fahatsapana sy ny fahitana fa marary ny rafitry ny fitsaboana sy ny fahasalamana eto Madagasikara dia tsy maintsy mijoro izahay ao anatin'ny fitsaboana zany hoe izahay dokotera zay no antony tena nanangana anazy mba tsy hoe hiandry raha oviana indray ary vao tonga saina hanovana izany rafitra efa marary zany. Eto Antananarivo renivohitra ihany ve misy an'izay sa miparitaka manerana ny Madagasikara ilay fikambanana dokotera? Ie ny OSMCR dia ahitana sy hivondrona ireo dokotera marobe eto Madagasikara satria ao anatiny dia ahitana fikambanana misy ny dokotera mpiasam-panjakana, misy ny dokotera tsy miakina, misy ihany koa ny dokotera pharmacienne, misy ihany koa ireo dokotera any amin'ny mpitsabo ny ativava, ireo dokotera ihany koa izay mpanao fikarohana sy ireo mpampianatra mpikaroka ao anatin'izay indrindrandrindra, eo ihany koa ireo dokotera efa misotro ronono ny hamantarantsika azy ary indrindraindrindra dia ireo mpianatra ho tsilofo dimbin'ny ala amin'ny fitsaboana zany hoe ireo mpianatra eny anivon'ny université ao amin'ny faculté-ny médecine zany dia misy zany hoe raha valiko le fanontaniana dia era Madagasikara izy ity fa tsy eto Antananarivo irery zany hoe izay no antony koa hoe anetanana antsika sahady koa dia nizao raha mbola ety am-piandohana hoe aza matoritory fa ity tolona sy ezaka zay atao ty dia ombonana ka itsika any amin'ny faritra dia mila mihetsika koa fa tsy atsika eto Antananarivo irery fa tena any amin'ny faritra koa dia misy mpikambana ao anatin'ny OSMCR. Isan'ny zavatra marary ny vahoaka malagasy ty resaka fitsaboany ty satria raha ny antotanisa navoaka ny Afrobaromètre 2025 tamin'ny taon-dasa zany raika amby fitopolo isan-jato ny vahoaka malagasy no miaina fa hoe mahatsapa zany fa tsy zarizary ny fahazahoana misitraka fitsaboana araky ny tokony izy. Inona ny tena olana, inona ny tokony hatsaraina raha ny fahitanareo avy eo anivony mpisehatra ny fahasalamana amin'ilay izy? Ie makasitraka ny amin'ny fanontaniana averiko marary iaho ny rafitry ny fahasalamana eto Madagasikara, marary manarak'izay ihany koa ny mpitsabo eto Madagasikara, ny dokotera ny dokoterinenina ao anatin'izay inona no zavatra mila hatsaraina ao anatiny. Ny hatsaraina dia maro zay koa no antony zareo na anisan'ny alohan'ny tenenako fanatsarana azy aloha dia ilay olana sedrany mihitsy no andeha aloha ho resahana mba ho fantatsika mpanaraka ny fandarana. Ny olana sedraina voalohany indrindra dia ny tsy fifandrifian'ny fianarana natao sy ny karama raisan'ireo dokotera. Zany hoe raha mianatra 8 taona farafahakeliny zay vao mivoaka ho dokotera dia ny karama mifandraika amin'izay nefa dia ambany dia ambany satria raha tsy resaka hoe sokajiana ao anatin'ny sokajy fahavalo zany hoe kategoria 8 zany izahay dokotera ao anatin'izay zany hoe mitovy amin'ny lanja sy mitovy lenta amin'ny olona any amin'ny sapam-pianarana hafa
manana ny masters zany ao anatin'izay zany hoe anisan'ny olana zany zay zavatra zay mamparary zany amin'ny rafitry ny fahasalamana. Ny olana manaraka ihany koa dia ny tsy fahampiny ny fandraisana mpiasa-panjakana amin'ireo dokotera zay mivoaka eny amin'ny seha-pianarana eny amin'ny anjery manontolo izany zay amin'izao fotoana zao efa mitombo ny anjery manontolo saika efa misy koa any amin'ny faritra de misy sampam-pianarana momba ny fahasalamanany dia marary ihany koa rany satria tsy ampy ny fandraisana ho mpiasa-panjakana ireo dokotera mivoaka eny amin'ny faculté de médecine ao anatin'izay. Fa anisan'ny olana ihany koa dia ny tsy fanomezakasina zay tena anisan'ny antony ijoroan'ny OSMCR sy nananganana azy, tsy fanomezakasina ny dokotera ao anatin'izay satria dia raha mahita ny tsy fahatahorana tsony zany hoe ny fanimbazimbana raha ataoko amin'ny teny mahitsy ny dokotera eny anivo ny tambazotra sosialy eny anivo ny rafitra maro eny anivo ny fiarahamonina ihany koa de zany zavatra zany mampararana ary ny indrindra dia ny tsy fahampiana foto-drafitrasa indrindra ao anatin'ny foto-drafitrasa tsy tranondrery io fa ao anatin'izay ihany koa ny fitaovana raha ialako tsiny fa sy ataoko amin'ny teny frantsay mba hamantarana antsika azy misy kokoa ny plateau teknika mihitsy tsy misy satria raha nangana trano ianao ka tsisy zavatra ivatanana ao anatiny dia marary zany. Fa eo ihany ny trano mety eo koa ny fitaovana ao anatiny fa tsy ampy le olona ao anatiny inona le tsy ampy amin'le olona ao anatiny alefanao any amin'ny toerana mitoka-monina na any alavitra be any izy kanefa ny fitsinjovana ny maha izy azy sy ny fiainany amin'ny maha olona azy ny tampokarama ohatra ny tombontsoa tokony hositrahany raha mandeha any amin'ny faritra lavitra izy na miala ny renivohitra de tokony misy manaraka an'izay ka zany zavatra zany apahany ihany mamparary anay dokotera ao anatin'izay de zay no antony nananganana ny hoe aleo atsangana ny OSMCR satria ny antony itsangananay de zay de mpanoro hevitra zany hoe force de proposition zay ary zay koa de manome ihany koa paikady sy tetim-panoro ny entina hanatsarana ny rafitry ny fitsaboana eto Madagasikara zany hoe tena afaka manampy be deaibe zay ao anatin'izay ary indrindra dia afaka koa zay mitondra ny fitarainana sy maharary ireo vahoaka zay antom-pisinay dokotera de ny anome fitsaboana araky ny tokony izy sy araky ny rariny sy nitsiny ary manaraka ny fenitra tokony izy andreo vahoaka malagasy zay matematesanay dokotera ka raha ohatra zany misy fitarainan'izy reny ihany koa tsy tanteraka na mampaharary azy de izay no antony ijoroan'ny OSMCR manaitra zay andreo mpitondra isanambaratonga ny hoe misy an'izao zavatra zao marary mila jerena zao fa zao ny fotoana ratsy zao de rahoviny. Fa tsy efa nisy ve ny fanatsarana nentin'ny fanjakana makasika ny avantagenareo dokotera? Ie, makasitraka ao anatin'izay efa nisy ny ezaka natao hatramin'izay fitondram-panjakana mifandimby ao anatin'izay fa averiko foana le izy hoe lahitan'le ezaka atao ve mipaka any am-pisitraka de ny vahoaka malagasy zany ary lay olona andeha hamonjy ny vahoaka malagasy zay dokotera ve misitraka an'izany ihany koa misy ezaka atao fa tsy mifanaraka sy tsy mifanjohy ary tsy mifanandrify le zavatra ao anatin'le izy ohatra ao anatin'izay vao vetivety zao tsika de hoe nampitombona nahazo tampokarama tamin'ny filakevitry ministra farany zao tsika de hoe nahazo tampokarama ireo mpiasa ny fahasalamana de somary notenenina daholo ireo karazana sokajy ao anatin'izay fa izay dokotera tsy nohamafisina tsara hoe anisan'izany ianareo dokotera ao anatin'izay rehefa miresaka dokotera de ireo mpampianatra ireo mpikaroka koa ao anatin'izay ireo professeur ao anatin'izay de zay zavatra zay misy le izy fa raha am'izao vanim-potoana iainantsika zao de matoy zahay tonga eto tsy hoe mila voatsiary akory fa mahatsampa zay fa tsy ampy ary tsy mifanandrify amin'ny fiainana sy ny toe-draharaha ny toe-java-misy am'izao ilay tambiny satria saika lasa endrikendrika ny fitenenako azy moa le hoe ohatrany hoe misy lalana amboarina zany de misy lavaka eo amin'le lalana de ohatrany hoe io fa aleotsika manao hoetsika sy mba asiana fombafomba de mba tapenana kely aloha lay lavaka am'izay mba ohatra hitan'ny olona hoe io fa mitapona le lavaka tsy miteny hoe ratsy akory zany tsy ratsy zany fa rehefa hanao zavatra zay no antony mahatonga ny OSMCR mitsangana de aleo manao zavatra maharitra ary indrindrindra apaho zay ampaharitra azy holova injafy ny zavatra atao ka zay no antony itsanganan'ny OSMCR hamerina indray ny asan'ny dokotera ary indrindra hanao fanorenam-baovao fanorenana indray
ny rafitra ara-pahasalamana eto Madagasikara. Raha mijery ny antotanisa 2,740 nisan'ny CSB eto Madagasikara, ny 770 ao amin'io CSBD, ny 2,20 CSB1. Raha mijery ny zava-misy any amin'ny faritra maro nefa dokotera, tsapa hoe misy ny tsy fahampiana dokotera manoloana nyreny toeram-pitsaboana ireny. Zavatra tsikatra zao hoe betsaka no atsotsika hoe paramédicaux no mitantana an'ireny CSBD ireny. Inona no antony mahatonga an'izay hoe kamo ve ianareo dokotera amonjy an'ilay toerana satria tsy tafavoaka zay zavatra teneno zay hoe lay avantage? Misaotra betsaka. Nanonona n'ilay paramédicaux anao zay alohan'ny amaliko azy de manatra fisaorana lehibe amin'ireny mpiara-miasa aminay ireny satria ry zareo dia manao ny antsio zavatra tokoa ao anatin'izay makany amin'ny faritra. Tsy hoe kamo akory zay dokotera, fa araka ny teneniko teo tsy hoe eo koa ny avantage ny teneninao, fa zany zavatra zany tsy zavatra hoe tokony zao vao hitarainana, fa zany zavatra zany raha tena mipetraka ny rafitra mifanjohy sy mifanandrify tsara amin'ny zavatra tanjonina de ny fahasalamana maharitra sy mba hisitrahany vahoaka malagasy de zavatra tokony mandeha ho azy. Zany hoe mandeha any amin'ny lavitra be hoy izy anao tao de saika paramédicaux no mitazona an'ilay CSB2 ao anatiny. Ny antony de ilay niteneniko tany amin'ny voalohany hoe ny fandraisana ho mpiasam-panjakana an'ireo dokotera mivoaka eny amin'ny anjerimanontolo no tsy ampy, mila mpitomboana ao anatin'izay. Manaraka an'izay rehefa raisinao izy zany ao anatin'ilay fanatsarana andrafitra alefako mialoha ihany, rehefa mamolavola teti-bola zany de efa tokony hoe ampitomboana ilay izy, ampitomboana ilay isan'ilay fandraisana dokotera. De manaraka an'izay manko raha tokony izy tokony hoe misy rafitra sy teti-bola koa zany mifandraika am'izay, mitombo ny isa, mitombo ny teti-bola, de ao anatin'iny famolavolana ny teti-bola iny ny manarota manao pimaso amintsika solombavam-boaka amin'ny resaka teti-bola ao am'izao mahitatsika hoe misy ny teti-bola nampitomboana amin'ny resaka avantage ihany koa ianao ao anatiny hoe misy nahazo avantage ao anatiny misy kosa nefa ireo ministera zay nahena ny teti-bolan'izy zao ka zahay ato amin'ny fahasalamam-bahoaka raha ny mahakasika anay ndresana de zao tsy kamo velively ny dokotera fa atao mifanandrify amin'ny filana sy indrindraindrindra ny tombotsoa izay mba ahafahany manome tolotra tsara sy lavorary ny vahoaka malagasy fa izay tompoko dia tsy mifidy tany adina fa rehefa ohatra ka misy ny fiatohana araky ny tokony izy anay mba ahafahanay manome fiatohana araky ny tokony izy ny vahoaka malagasy koa de ity zahay iraho zay fa vonona zay ao anatin'izay. Alohan'ny ivadiako ato amin'ny docteur Muriel, dokotera fanontaniana manitikitiky ty hoe be de be ary matetika ny andrenesana hoe tandrevaka ataon'ny dokotera eny anivon'ireny toeram-pitsaboana ireny. Inona no mety mahatonga tranga tahaka an'izay satria arak'ilay tenenao hoe dokotera nianatra nandritra ny 20 taona ary azo antoka fa matoa mivoaka fianarana na vita fianarana ary nandalina sy nianatra momba ny fitsaboana. Inona no mety mahatonga tranga tahaka an'izay dokotera? Akasitrahana raha tsika mahita heno ihany koa zany zavatra zany vakitsiny eny amin'ny aina vaky rehetra eny izay dokotera aloha tem-pandohana de sahiko ny miteny fa izahay de olona nianatra, rehefa nianatra zany de olo-kendry ihany koa ary olona manana fahendrena eo mpanatanterana ny azy. Zany akory tsy midika hoe tsaonjo relosa tsy rozan'izay mamarary ao anatin'izay. Tsy ny dokotera rehetra no manao tandrevaka ary ikenefa mety misy zany matoa mivoaka zay le fitaraina mivoaka de mivoaka tokoa le izy ao anatin'izay, fa izahay ao anatin'izay de tsy hoe akory tsy manao tsinontsinona reny manao tsinontsinona reny fitaraina voaka reny, fa misy zany araky ny teneniko tao fa izao zay no antony itsanganan'ny SMCR hifanabe ao anatin'izay anisan'le fanatsarana hoentana hifanabe zay ka raha misy ireo namanay izay manao atsirambina hoy ao anatin'le izy de vonona izay hifanabe ao anatin'izay manko de zay no antony efa nitakinay foana hatramin'izay ary mbola takinay sy mbola ho takinay mandra-pampiatra azy de ny fametrahana ny atao hoe sata manokana mikasika anay dokotera de voaresaka ao anatin'izany zao manana an'izany ity zao misy volavolana sata manokana izay efa natolotra anay ity de efa voaresaka atao anatin'izany zany hoe raha ohatra ary ka feno ny filanareo ary mamaly amin'ny fitakinareo ny zavatra atolotry ny mpitondra atsika dia mbola afaka hanao an'izay ve nareo de ao anatin'ity sata zay atolotry ity de misy hoe raha misy ireo dokotera manao atsirambina de misy ny lalàna mifehy ny mpiasa-panjakana na ny mpiasa ihany koa eo mpanatanterana ny asa ary eo ihany koa
ny olavitra na mpitsabo zay afaka manaraka hoe manaraka ny lalàna sy ny tokony izy hoe zany fampiarana ny asa ataony dokotera ray zany ka rehefa feno zay de afaka mihitsy ny mampiantso ny lehibe ao anatiny hoe inona ty tsirambony aty raha araky ny lalàna sy ny tandroasina sy ny fitsipitondratena de tsy manaraka ny tokony izy zany zavatra zany de mila jereny zany de mifanabe zay ao anatiny de hita hoe tsy mety kosa lizy fa raha ny lalàna velona momba ny asa raha tsy tena fa tsy ny asa-panjakana de tokony hoe manaraka an'izay daholo zany izahay ao anatin'izay tsy sarotan'izay ao anatin'izay ary nefa koa tsy miteny hoe milavorary zay dokotera ao anatiny fa misy koa zahay ao anatiny misy maningana kely ao anatin'ny ekipa fa tsy ho avelanay rery akory nefa reny mba ho tombotsy ambony ny voaka malagasy fa iarak'izay anatsarany zany. Mankasitraka atao anatin'izay fanazavana zay satria be de be no ainona zany na eto an-drenivohitra za misy an'izay trango zay dokotera resaka kely mahakasika an'ilay tolo-dalàna ho an'ny dépôt de médicament tsika na ivon-toeram-pitahirizana fanafody isan'ny mbola ady hevitra be iny anivony anteny mery izy io dokotera Mirel inona ny zavatra tsapanareo pharmacianina tokony hatsaraina ao anatin'ilay tolo-dalàna zay mbola mandalo ady hevitra am'izao ina ihany koa mampety sy ny tsy mampety an'io tolo-dalàna zay atolotry ny solombavam-bahoaka io. Makasitraka ny amin'ny fanontanianao Germain. Voalohany indrindra aloha ny hanomboako azy de fisaorana lehibe ho an'ireo solombavam-bahoaka na atsapa fa resaka fahasalamana de resaka saropady tsy afaka hiazaka zahantsika ka am'izao miverina am'le volavolan-dalàna am'izay aho hoe ny situation misy an'ny projet de loi momba ny dépôt de médicament zay hoe nangataka fanitarana ny lisitry ny fanafody zay azony tsinjaraina de misy an'ny projet de loi am'izao fotoan'izao de niditra tao amin'ny asam-boamiera mikasika amin'ny fahasalamana izy fa nodinihana ho amin'ny fotoana mety na hoe ajourné de zay aloha nitondranay fisaorana lehibe ho an'ny solombavam-bahoaka rehetra zay nahatsapa ny filana dinika misimisy kokoa momba an'izy io satria resaka fahasalamana ho iaho averika any tsy afaka hiazaka zahantsika tsy misy fifampidinihana. Ny zavatra entatsika teny amin'ny haino vaky jery rehetrarehetra moa de niezaka ny zahay pharmacianina nanao sensibilisation mikasika ny hoe inona no mety ho voka-dratsiny sy loza teraky ny hoe fanafody raha ohatra ka voatsinjara tahaka ny entana tsotra. Tsy midika zany hoe zareo dépôt de médicament de mitsinjara entana mitsinjara fanafody toy ny entana tsotra sanatria rafitra mifameno izahay miara-miasa ao anatin'ny fitsinjarana fanafody eny amin'ny vahoaka. Saingy kosa ny hitanay pharmacianina mila hatsaraina de ny rafitra fitsinjarana fanafody eto Madagasikara izay mipaka any amin'ny toerana tena lavitra miainga avy eny amin'ny CSP2. Raha ny zavatra hitanay tsy mety amin'ilay volavolan-dalàna zany de manova tanteraka an'io rafi-pitsinjarana fanafody eto Madagasikara io le izy. Lasa manaisotra ny fifamenonay amin'ny dépôt de médicament ilay volavolan-dalàna. Raha ny antanatohatra arahana rehefa hitsinjara fanafody dia avy any amin'ny mpamongady-panafatra makany amin'ny pharmacianina de ny pharmacianina miara-miasa amin'ny dépositaire de médicament de miara-mitsinjara ny fanafody amin'ny vahoaka araky ny niveau zay tratran'ny tsirairay. Ohatra zany hoe azavay kokoa zahay pharmacianina efa fantatra fa mbola am'izao fotoan'izao aloha mbola vitsivitsy de ny dépositaire no manampy anay mitondra ny fanafody eny am-pelantanan'ny vahoaka any amin'ireny faritra tsy misy pharmacie sy saro-dalana izay tena isaoranay ihany koa. Saingy le volavolan-dalàna zany mikatsaka ny ampitovy ny dépositaire amin'ny pharmacie. Eto zany tsika de mahita hoe lasa ohatrany hoe misy tedavina hodinganina zany miakatra zany ho afoezina ilay rafitra
Efa eo ihany koa moa ny volavolan-dalàna zay efa nisy tamin'ny loi Voninahitra. Efa lasa miara-monina ny pharmacie sy ny dépositaire amin'izao. De iny ataonay hoe efa fivoarana. Marika eo kely. Avy miverina moa zany. Mahakasika an'le any Voninahitra. Mahakasika an'le volavolan-dalàna amin'izao fotoan'izao zany efa fantatsika miainga tamin'ny loi Voninahitra iny fa miara-monina ny dépôt sy ny pharmacie eny amin'ny toerana zay efa nisy dépositaire taloha nitsofohana pharmacie. Amin'izao fotoan'izao ny volavolan-dalàna zay nandeha momba ny dépositaire zay efa le ajourné io mangataka ny ahafahan'ny dépositaire manokatra amin'ny toerana efa misy pharmacie. Izay anefany hitako hoe tsy manamafy ny rafitra, hitanay pharmaciana hoe tsy manamafy ilay rafitra fitsinjarana fanafody efa napetraky ny ministera hatramin'izay. Inona nefa mahasamy hafa an'ilay hoe ny pharmaciana no ambony de zay vao makany amin'ny dépôt de médicament docteur? Fiara-miasa hoy aho ilay rafitra. Ny pharmaciana zany nianatra matianina momba ny fanafody ny pharmaciana. Nianatra izy nanao fikarohana izy zay izy vao nahazo ny mari-pahaizana docteur en pharmacie. Ilay izy ao anatin'izay mahamatianina ny pharmaciana zay de mitandro izy mitandro efa nanao fianianana mihitsy izy hitandro ny resaka tontolon'ny fanafody manomboka any amin'ny fanamboarana, fitsinjarana sy ny fahatongavana eny amin'ny vahoaka. Zany rehetrarehetra zany de fitsonjovana ny fahasalamam-bahoaka daholo. Ny dépositaire de mpiara-miasa aminay izahay ihany no tendren'ny lalàna hanofana an'izy ireo. Tsy misanatry ny vavy izahay mijoro hoe ambony ry zareo ambany sanatry ny vavy satria mpiara-miasa izahay. Mpiara-miasa izahay. Ao anaty rafitra anankiray efa najoro ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka izahay de mpiara-miasa izahay ry zareo no miandraikitra ny fitsinjarana ny fanafody médicament d'urgence hoy isika izay efa nofaritan'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka mialoha hoe ireto no anjaran'ny dépositaire. Izareo no mitsinjara ny fanafody any amin'ny toerana lavidalana, any amin'ny toerana zay mbola tsy tratranay pharmaciana aloha hatreto. Izay no fototra ny sin'ny dépositaire. Rafitra vonjy maika zany izy io no foron'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka mba hahatonga ny vahoaka malagasy tsy hijaly amin'ny resaka fahazahoana fanafody. Mazava zay fa isan'ny fanontaniana mipetraka dokotera mahakasika an'le resaka hoe satria efa resaka fitsinjarana fanafody ihany ianao teo de isan'ny fanontaniana mipetraka hoe be dia be ny toerana nataoko hoe ny CSB2 aza sahirana amin'ny resaka fahazahoana fanafody. Betsaka zany mampiasa an'ilay ataonareo amin'ny terme teknika moa zany hoe médicament essentiel. Tena hita matetika zany de hoe paracétamol, ny vitamine C, ny cotrimoxazole, reny zany tena hoe hita ary matetika ny olona zany any ambanivohitra ka rehefa hoe marary ka makeny amin'ny dokotera de reo foana nomen'ny dokotera hoe tsy maintsy misy paracétamol ao anatin'izay. Inona mety ho antony mahatonga an'izay dokotera hoe satria efa misy an'izay rafitra anankiroa resahanao zay hoe miara-miasa aminareo? Sotranao Germain. Ny asa fitsaboana de tsy izahay pharmaciana rery no manatanteraka azy. Eo ihany koa ny dokotera mpitsabo tahaka ny docteur Joso. Ny dokotera mpitsabo no mamaritra hoe inona no fitsaboana mifanaraka tanteraka amin'ny aretin'ny marary anankiray. Izy no mamaritra hoe tahaka ny ahoana no mety indrindra raha isafidy fanafody isika hitsaboana ny aretina mitranga. Ao anatin'izay zany Germain tsy hoe sanatry ny vava hoe nofehezina ka lasa paracétamol sy vitamine C ihany no médicament essentiel fa asa efa tany aloha izy io efa nofaritan'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka ny lisitry ny fanafody essentiel de tena efa feno efa nodinihana
hifanaraka tanteraka amin'ny contexte eto Madagasikara, contexte ny aretina sy ny zava-mitranga ara-pahasalamana eto Madagasikara, de ataoko angamba fa miaingy amin'ny famaritan'ny dokotera ny traitement izay mety amin'le zava-mitranga ho an'le marary ny prescription, ny ordonnance izay azony, fa ny liste médicament essentiel kosa de zavatra efa tena hoe nodinihana tsara efa napetraka amin'ny fahasalamam-bahoaka, ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka, tsy midika hoe lavrary mbola tokony hatsaraina kanefa efa hita fa mifanaraka. Ahoana zay dokotera sao de manakambary ianao manoloana an'izay? Misaotra betsaka ny amin'ny fanontaniana hoe paracétamol foana, de vitamine C, de Cotrym, de amoxy zany ve. Ny antony de zay le fifamenona eo aminay sy ny dokotera pharmacienne, izay de anisan'ny zavatra mila hatsaraina hoy aho eo amin'ny rafitry ny fahasalamana, ny fitohizana zay famatsiana fanafody makany amin'ireny CSP2 na CSP1 any amin'ny fatrany. Ny antony mahatonga an'izay de zao ny fitsinjarana andraikitra mihitsy ao anatiny ka lasa misy fahatarana le izy, dia izay fanafody misy eo atoerana hany ny sisa no azo ampiasaina ao anatin'le izy, tsy sitrapo akory le izy araka le tenenina teo fa ny dokotera mahita hoe raha izao ny soritra aretina mahazo an'ity olona tia dia mety zao zany ny tena aretina mahazo azy, inona no zavatra misy ato amintsika ahafahana aloha mitsabo azy. Zay mahatonga hoe misy rafitra ny ara-pahasalamana, ka rehefa tsy vita eo iny de ny dokotera namanay mahita hoe mila alefa ianao miakatra any amina distrika, de raha mbola hitany eo amin'ny distrika indray tsy mandela izy de hoe aleo ianao miakatra any amin'ny faritra indray zany, any amin'ny hôpitaly eny amin'ny faritra lehibe eny amin'ny hôpitaly lehibe eny amin'ny faritra, de nao ndray raha mahita hoe tsy ampy le fitsabony eto de alefa aty amin'ny Foibe, aty amin'le hôpitaly ngeza be na CHU moa ny amataritsika, zany hoe tsy hoe akory hoe paracétamol foana no omena, fa ny mahatonga zay de le teneniko marary ny rafitra ao anatiny, anisan'ny marary ao anatiny izay toy vakam-pamatsiana fanafody ao anatin'izay zavatra zay, de zany tena ilaina zay ny mahatonga anay sy ny pharmacienne miara-misalaha tanteraka ao anatin'izao hetsika zao, satria le izy ho araka ny teneniko teo ny fanafody ny dokotera de ny foto-javitasa sy ny fitaovana entinao, izay telo izay miara-miasa sy miodina no mameno ny filany vaoaka ary manome azy ny fitsabona. Anisan'izay le fanafody tena fanandrify tanteraka amin'ny zavatra ilain'izy ireo mba ho lavrary hoy aho ny fahasalaman'ny vahoaka, zay mahatonga azy. Idirako rehefa avy eo ny mahakasika an'ilay resaka rafitra tokony hatsaraina eo anivon'ny ministera fa mialohan'izay dokotera isan'ny manaitra ary miparitaka be deaibe zany toerana ahitana azy eto Antananarivo na eto Antananarivo misy an'izay any amin'ny faritra moa zany ny hoe fivarotana fanafody na eny anivon'ny épicerie, misy quartier anankiray zao eto Antananarivo vao mandalo amin'ilay toerana de tonga de misy manakana hoe sao de hividy fanafody, inona mba fepetra raisinareo satria ohatrany samy mitazana fotsiny na ny pharmacienne na ny tompona ndraiky mpanjakana manao an'ilay izy, ohatrany hoe tsy sarotiny ianareo pharmacienne zany raha adika tsotsotra mijery an'ilay zava-misy. Ny hoe tsy sarotiny aloha Germain, ataoko angambatra fa efa misy ny promotion teo nivoaka ny pharmacienne inspecteur. Izy io de najoro nianatra manokana izy ireo amin'ny fampanoavana ny lalàna fampanaran-dalàna ny eny amin'ny fitsinjaran'ny fanafody. Tsy hoe tsy sarotiny izahay pharmacienne, saingy kosa manaraka tanatohatra ny fampanaran-dalàna mikasika ny fandrarana ny varotra tsy ara-dalàna ny fanafody. Enton'izay de manao antsoavo ny tompon'andraikitra, ny ministera sy ny mpiara-miasa zay tokony hiara-iasa amin'ny pharmacienne momba ny fampanaran-dalàna amin'ny resaka varotra vente illicite na fanafody, mba hijery manokana izay toetra raha efa haitsika rehetrarehetra fa miparitaka sy fantatry ny rehetra. Izahay pharmacienne de tena sarotiny saingy manara-dalàna hatrany amin'ny resaka fitsinjarana ny fanafody. Mahatonga anao mametraka an'izay mantsy dokotera be deaibe eny fa natramina épicerie aza misy an'izany varotra fanafody zany de mitonga fotsiny ilay olona zavatra hitany anatin'ny fiarahamonina malagasy moa zany fa misaotra anao mitondra an'izay hoe ay ve zany misy sazy izy io,
fa tsika moa zany ohatrany samy variana ao anatin'ilay izy. Dokotera Joso, mahakasika an'ilay resaka rafitra eo anivon'ny ministera, inona no tokony ho hatsaraina? Satria raha tsikaritra hoe isan'ny ministera be olana ihany koa ny ministeranareo ty zava-misy satria isan'ny be fitakiana ihany koa. Makasitraka am'izay fanontaniana zay inona tokoa no entina ho hatsaraina indray ao anatin'ilay izy. Ministera misahana fahasalamam-boaka moa no voatononanao tao anatin'izay inona no mila hatsaraina? Le izy dia misy fakamangidy ao, raha zay no itenenako azy de io mihitsy no misy arenina indray tena hoe andeha hanorina indray, tsy tena hoe manavao fa tena hoe aorina indray satria ny antony marary le izy. Ka lay rafitra ao zany de misy ny rafitra aloha voalohany indrindra eo amin'ny ambaratonga mpitantanana miainga avy any amin'ny mpanapa-kevitra lehibe indrindra any amin'ny ministra ohatra raha zay no itenenana azy ao anatin'izay. Zany hoe ny olona voatendro ministra zany de tokony olona manana fanapahan-kevitra entitra ary afaka manara-maso sy miteny ny tsy fampandehanana araka ny tokony izy ny zavatra atao. Zay zavatra zay zany tena tokony ho ataon'ny ministra satria izy no mitarika an'ilay zavatra rehetrarehetra ao anatin'izay. Ny tiako tenenina ao anatin'izay de zao, tsy tokony hoe hitanao fa misy zavatra tsy mety de misy hodidina maneligelina anao de lasa ianao koa tsy miteny fa miaina mahita an'ilay fahorian'ny dokotera sy ny rafitra fitsaboana. Manarak'izay de ny eo amin'ny resaka fitantanana ny ara olona aloha ny teneniko dia akoatriny hoe tsy fahampian'ny dokotera raisinao mpiasa-panjakana dia misy ihany koa re olona zay miantsehatra ary mena toerana kanefa tsy mifanandrifa ary tsy mahafehy akory ny toerana zay ametrahana azy le olona de lasa mandringa ao anatin'ilay satria ny rafitry ny fahasalamana de ohatra ny vatan'olombelona io ka raha misy apahana taova irao vatantsika tsy mandeha araka ny tokony izy de misy mandringa, misy fiatraikany any amin'ny taova hafa izay zavatra ihany fahasalamana. Eo ihany koa indrindra ary ataoko antsoavy mihitsy ho antsika zay mpanapa-kevitra antsoina etona ny anao Andriamatoa filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara, Andriamatoa Premier Ministre lehiben'ny gouvernemanta, Ramatoa Ministry ny fahasalamam-bahoaka. Anisan'ny zavatra tena mba angatahana fanatsarana tompoko voalohany indrindra de ny adina ny fampitomboana ny vola entina hikarakarana sy ampodinana amin'ny ministera. Mety misy ihany ny vola fa ny mila hatsaraina ao anatiny de zao, saika amin'ny vangongo aty amin'ny fohibe avokoa ny fampiasam-bola eo amin'ny volan'ny ministera hatramin'izay de lasa mandringa le any amin'ny faritra farany ao anatiny satria ohatran'ny vatana ihany izy ao anatiny de lasa misy fitarainana hany ka ny akamaroan'ny vola ampiasaina de saika vola avy any amin'ny mpiara-miomby natoka avokoa farany no entina anatanterahana ao anatiny. Ka zay mila hatsaraina zay ao anatin'izay de malaza indrindra am'izao le hoe fitsinjaram-pahefana sy finjarana andraikitra ao anatiny. Zany hoe mila aparitaka io de omeo ny sata manokana ohatra ny any amin'ny faritra amin'ny fitantanam-bola. Zany hoe misy tena ataoko amin'ny teny frantsay hoe décentralisation administratif ary ihany koa financier. Alors zareo ahitatana l'izy fa aza vangongo aty amin'ny fohibe daholo izy mba am'izay raha misy olana any amin'ny faritra de mbary zareo any ihany de fa mahatapaka azy ohatra hoe tokony mba mena sata manokana zany ny CHU ao anatin'izay ihany koa ny CHRR ao anatin'izay mba sata manokana izy satria zany lay mila hatsaraina ao anatiny mba hiodinana malaky ao anatin'izay fa tsy hoe misy fanapahan-kevitra tokony atao any dia misy zavatra tokony ilaina maika de tsy maintsy mandefa aty amin'ny centrale. Tsy ratsy hoe azo fa ao anatin'ny vanim-potoana ny tsinjaram-pahefana sy fanomezana ndraiky tsika zao de zay zany mila hatsaraina. Ao anatin'izay ihany koa iverenako lay tao lay fampitaovana. Ny fampitaovana sy ny fizarana ary ny fitsinjarana ny fampitaovana sy ny fitaovana any amin'ny hôpitaly pariaka manerana Madagasikara de tsy mitovy ao anatin'izay. Misy mahazo misy kokoa ny antony mahatonga zay mila hatsaraina de zao, tsy tokony ampidirana resaka politika ny fitantanana ny ministera ao anatin'izay satria ny antony lasa misy tombosiala eo amin'ireo toeram-pitsaboana zany ao anatiny satria hoe andeha zay moa zany lay ho hatsaraina ao anatiny araka fanontaniana hoe andeha ho akary indray tsika de andao ho any daholo indray de hitona fitaovana na hitona olona be deabe moa lasa any daholo ny vola de zay zavatra zay zany mila hatsaraina ao anatin'izay. Ny hatsaraina ihany koa de zao, aza maika manao foto-drafitrasa raha tsy feno ny fepetra. Inona le fepetra? Voalohany, misy olombelona ve hitatana an'le foto-drafitrasa rehefa vita? Le olombelona io tsy olombelona mijoro fotsiny fa olombelona
dokotera ohatra ny raisiko manana fahaizana sy matianina amin'ny asa ataony ary mafehy ny asa ataony mba hanome tolotra araky ny tokony izy ny vahoaka malagasy zay tena tokony hisitraka an'izany. Vita ny olombelona ao anatiny, rehefa miresaka olombelona dia ao anatin'izay ireo tombontsoa tokony sitrahandrehetra ny endamin'ite isan-karazany, ny avantage isan-karazany ao anatin'izay. Zany hoe zany tena zany ny fototra iorenana fa raha ohatra ka tsisy olombelona reo anatiny hoe marary le olombelona dia tsy afaka mihitsy ny fitenenako azy hoe raha anao vonjaina ianao dia le olona hamonjy anao le vonjaina raha marary ahoana moa ny hamonjena an'le olona marary ao anatin'izay. Ny olombelona zay. Ny ao anatin'ny fepetra manaraka dia zao, manangana foto-javitra tsika, atao foto-javitrasa maharitra mba ho lovain'ny taranaka mandimby maro be lovain-tsafy zany ao anatin'izay rehetrarehetra zay. Dia aza maika manao foto-javitrasa mampitombo foto-javitrasa be dia be ao anatin'izay kanefa foto-javitrasa tsy ho lovain-jafy. Ao anatin'izay foto-javitrasa zay ny fampitaovana. Aleo mahita foto-javitrasa efa misy hatsaraina fa feno fitaovana sy fampitaovana ao anatiny ary misy dokotera ao anatiny matianina mifikirakarana an'ireny fitaovana ireny koa dia mihodina izy ao anatin'izay rehetrarehetra zay. Zay singa telo zay ny foto-javitrasa dia ny dokotera dia ny fampitaovana ao anatiny. Rehefa feno zay dia zay no mitarika makany amin'ny fanomezana tolotra ara-pahasalamana mifandraika amin'ny filana eran-tany sy ny feno tsiraisam-pirenena ho an'ny vahoaka malagasy ary ho salama sy finaritra ny vahoaka malagasy ao anatin'izay. Ka zay ny atao hoe raha anao ihany dia aleo manao zavatra lovain-jafy. Raha mijery ny antontanisa dokotera manana CH misa 700 tsika eto Madagasikara. Ny CH zao 220, CHRR 900, ny CHRD 200. Raha ny fomba fahitanareo ve tokony asana ny filàn'ny vahoaka malagasy ara-pitsabony reo ataoko hoe hôpitaly lehibe? Zany hoe satria tsika matetika tsinona mantsy raha vao ohatra misy fandidinana misy an'ohatran'izany dia makany ivelany foana nefa tsika manana an'ireo zavatra reo inona no mety hoe fomba fijerinareo hoe mety tokony avita asahana ny filan'ny vahoaka malagasy ara-pitsaboana ve ireo toeram-pitsaboana 700 reo? Ie, zay moa le rafitra ny teneniko teo hoe misy ny avy aty ambony indrindra ty ministère dia midina amin'ny CHI dia CHR dia ASD CSPDO anatin'izay fa mbola misy ihany koa ny fiarah-miasa amin'ireo mpanentana ara-pahasalamana ao anatin'izay mahasahana an'le olona very izy. Eto Madagasikara verenako foana raha ny fenitra dia tokony hoe farafahabeny dokotera ray miatsehatra mitazana olona any amin'ny arivo. Ny eto amintsika nefa mihoatra lavitra an'izay dokotera ray mitatana olona tany amin'ny 5,000 ray alina mihoatra ao anatin'izay. Zay dia mitovy amin'ny hoe ao anatina vakiparitra ao anatin'izay zany hoe circonscription sanitaire ao anatin'izay zany dia tokony hoe ireo dokotera reo rehefa makany dia dokotera mahay zay aloha dia azoko antoka fa dokotera mahay matoa lefa mitatana CHD zany CHRR zany mahasarina aveo izy ianao. Ka zay le teneniko teo hoe atao mifandraika amin'ny fitombon'ny mponina ny fananganana foto-drafitrasa fa tsy hoe manangana foto-drafitrasa any an-takira lavitra be any dia tsy mifanaraka le izy hoe mety misy hoe misy any amin'ny distrika sy asy dia ny tenenina atao zao mety ahitana hôpitaly maro be dia misy distrika hafa zara fahitana kory zany hoe tonga dia efa misy tsy fandanjana ao anatiny zany le mila hatsaraina ao anatiny. Raha ny tokony izy raha zao fitombon'ny mponina zao efa ho 300 tapitrisa eo zao tsika vahoaka malagasy amin'izao raha ny vinavina-pandrosan'ny vahoaka dia raha zany 300 tapitrisa zany nefa tsy ampy le olona ao anatiny, tsy ampy le fampitaovana ao anatiny, ny foto-drafitrasa tsy ampy ihany koa na ampy famparitaka tsy araka ny tokony izy dia lasa tsy voasahana araka ny tokony izy ny fahasalamam-bahoaka ao anatiny. Zany hoe lasa ohatrany hoe misy tsy fifandifina zavatra atao zany ao anatiny ka lasa tonga any amin'ny hoe lasa tsy voasahana araka ny tokony izy ny vahoaka ary tsy misitraka ny fahasalamana tokony izy ao anatin'izay rehetra zay. Fa raha ohatra ireo atontanisany resahanao ireo raha tokony mihodina araka ny tokony izy ny olombelona sy ny fampihodinana ara-pitaovana io sy ny tsy fahatapahana toy vaka mpamatsina fanafody sy ny fitohizana tokony masana ireo raha vao ohatra ka tena mihodina ara-dalàna zay. Eo amin'izay indrindra hoe ao anatin'ireo fondation raha tsika amin'izao fotoana izao zay ihany koa no anarana hoentinareo médecin conscient pour la refondation. Inona zavatra antenaina dia inona zavatra tsaraina na ho an'ny pharmaciana na ho an'ny dokotera? Misaotra Germain ny amin'ny fanontaniana. Ny zavatra angatahana i pharmaciana aloha dia ny fifampidiniana mialohan'ny andraisana sy kitikitihana ny tontolon'ny fanafody. Ankoatr'izay ny fanatsarana hitanay izay tsara hoentina eo amin'ny rafitra fitsinjarana fanafody dia efa nambarako ihany tamin'ny voalohany hoe
mangataka ny ministera izahay a ifanohana ifandretanana aminay anohana bebe kokoa ny fitsinjarana fanafody eny amin'ireo CSB2 izay tantanin'ny dokotera Mpitsabo satria izy ireny no tena eny akaikin'ny vahoaka indrindra any amin'ny faritra izay tena lavidalana sy lavitra anay farmasiana hatreto. Ho an'ny dokotera? Ie, misaotra betsaka ao anatin'izay ao anatin'ilay refondation fanavaozana fanorenam-baovao indray tsika zao ao anatin'izay inona no tokony atao izahay OSMCR dia tsy ao anatin'ny tanjona anay sy ao anatin'ny fotom-pisainana mihitsy aloha ilay hoe andeha anakorotana fa izahay dia misokatra ao anatin'ny fampiresana sy ny fampidiniana ka zay no ao anatin'izao vanim-potoana fanavaozana zao fiteninay eo amin'ny OSMCR dia hoe raha tsy zao dia ho rahoviny. Ny andrandrainay zany amin'izao refondation zao dia izao andao ifanatona, andao ifampidinika, andao ametraka zavatra satria zay no anton'ny fanorenana indray fa raha vao tsy orina ilay izy dia ohatra ny hoe raha manao trano dia fanatsarana, fandokoana sy fametaha fanoloana zavatra efa simba no atao zany hoe lasaka renovation indray no atao raha any amin'ny resaka trano fa tokony hoe tena fanorenana zava-baovao mba haharitra no toka amin'izao no fotoana ahafahana hitsanganan'ny OSMCR moa fanandrify ilay izy ao anatiny ohatra ny hoe médecin conscient pour la refondation dia ohatra ny hoe ao anatina refondation koa zany hoe tonga saina koa zay miaraka amin'ny fanavaozana hoe zao tokoa ny fotoana hanorenana indray rafi-pahasalamana tena mifandraika sy olovain-jafy sy olovain-dreo sy lofodimbin'ny ala dia ny dokotera zay mbola ho avy zay fa averiko ihany atao anatin'ny OSMCR dia misy koa ny olona efa misotro ronono fa mahatsapy izy hoe marary ny ainanay tsy tianay iainan'ireo dokotera zandry mbola ho avy rehetrarehetra ilay izy dia zay no mahatonga anay hoe zao ny fotoana iverenako rehefa avy eo mahakasika an'ilay resaka fanomananareo any fokonan-doha tsy haiko hoe AG moa zany no ataonareo rehefa kelikely eo fa dokotera Muriel mahakasika an'ilay resaka pharmacie de garde sy ny sisa ampy ve ny filana raha ny fahitanareo azy to? Raha mikasika ny farmasiana manokana raha ny isa dia tokony hoe farmacie iray misahana vahoaka eo amin'ny 5 alina eo. Hatreto aloha dia efa niezaka ny ho lavitra nampitombo ny isan'ireo pharmacie de garde ho an'ny tanan-dehibe indrindrindrindra. Ankoatr'izay ihany koa province io ny tanan-dehibe izay misy ny chef lieu de district sy ny ny capitale ny province ihany koa. Ankoatr'izay ny resaka pharmacie de garde ny périphérie ny any amin'ny pharmacie de périphérie dia manana alalana izy manana adidy ihany koa izy manana alalana isokatra 420 ora 7 andro sur 7 andro afaka misokatra izy ny hoe mahasahana ny filan'ny vahoaka efa tena miezaka ny ho lavitra manao tetiandro mikasika ny garde mba hafeno tsara ny hoe fisokafan'ny pharmacie maro rehefa andro tsy fiasana na andro farany herinandro. Eny ary ndao ary irosotsika mahakasika ny AG roviny izy io ny tanterahana dia inona ny tena tanjona ao anatin'ilay izy? Misy tokoa ny fikasana ary atsonantsika dokotera namana tsy akanavaka ao anatin'izay zay efa nitanisaiko teo aloha isika dokotera mandrafitra ny OSMCR dia isy ny fikasana izay atsonantsika alohan'ny tenenako an'ilay fotoana zay mbola tsy ao anatin'ny OSMCR isika any amin'ny faritra indrindra efa misy zao ny ekipa midina any amin'ny faritra atsangany ny OSMCR fa io no sehatra iray ahafahantsika maneho ny fitaraintsika maneho ihany koa ny fiombonatsika ny firalina ao anatin'izay dia ao anatin'izay tsika dia mikendry isika hanatanteraka fivorim-be ho fakakevitra sy ho famelomana maso ary indrindra fifanohanana arakery atsika dokotera mba tsy hisy ho kivikivy sy atahitra intsony fa izao iaho no fotoana fa raha tsy zao dia raha oviana dia hiantso atsika zany isy fivorimbena AG ho ataotsika zay kasaina ho tanterahana amin'ny 420 sy 520 ny volana Jolay taona 420 sy 2020 avy zao izay ho ampitaina amintsika eo ny toerana
anatanterana zany sy ny ora anatanterana azy fa ny maika aloha zany zao de zao atsangany no SMCR any amin'ny faritra misy atsika tsirairay avy any mitsangana isika dokotera fa izao ny fotoana ny fanavaozana ka rehefa manavao de anisan'ny manavao anatin'ny takina teny ekanjay ihany koa ny fijoroana ao anatin'izay ao anatin'ny fahamarinana tsy misy tahotra itsony zao de mitsangana isika aza matahotra fa isika no hamaritra sy hanoritra no avy ny fahasalamana sy ny rafi-pahasalamana eto Madagasikara ka ho avy tokoa zay azezay ka de fa ho hitatsika miandalana eny ny antso any anatin'ny aina vaky jery sy ny tambazotra sosialy fa dia averiko indray amin'ny 4 sy 5 ny volana jolay no kasaitsika hanatanterana zany alao hery io fa io ny fotoana hametrahana indray sy hamerena kasina atsika dokotera. Fa ianareo anatin'ilay fikambanana ve misy karazana rafitra hafa sa ianareo farmasiana sy ny dokotera ihany? Ie, ao anatin'ny OSMCR hoy atao averiko indray izy daholo ny mpikambanao ny dokotera mpiasam-panjakana. Rehefa misy dokotera mpiasam-panjakana de misy fikambanana ao anatin'ny OSMCR misy ohatra izy sady any anatin'ny fikambanan'ireo dokotera mpiasam-panjakana na fonctionnaire, misy ihany koa izy ao anatin'ireny syndicat ny mpiasam-panjakana reny fa dokotera samihafa manko ny tanjona sy ny sata sy ny zavatra mifehinay ao anatin'izay fa ao anatin'ny OSMCR de ahitana zany rehetrarehetra zany satria zay hoy aho de fiarahamonimpirenena zay ao anatin'izay de ny sata mifehinay tena hoe fiarahamonimpirenena zay de karazana association ty moa ny récépissé-nay ao anatin'izay misy an'ity récépissé ty milaza an'izay fijoroana ara-dalàna zay fiarahamonimpirenena nay de ao anatin'izay zany tena hoe misy mpikambanao misy anatina syndicat misy maro lafo zay zany le momba ny mpiasam-panjakana fa misy koa avy any amin'ireny dokotera tsy miankina any amin'ny privé de reny koa ao anatiny misy ihany koa ny dokotera ao anatin'ny farmasiana zay soloan'ny dokotera misy eto misy ihany koa ao anatiny ireo dokotera mpitsabo ny aty vava ao anatiny zany ao anatiny misy koa ireo mpampianatra mpikaroka eo amin'ny sehatry ny fitsaboana de ao anatiny ihany koa de reny nefa mety misy fikambanana na misy sehatra efa misy azy reny fa nefa izy de miditra ao anatin'ny OSMCR ary indrindra de misy mpianatra ho dokotera ao anatiny zay le ataoko hoe hametraka indray tsika hanorina indray no avy tsara ho an'ny rafi-pitsaboana zany hoe ny OSMCR de tsy hanavahana an'izaniza fa rehefa manaiky hoe misy zavatra tsy mandeha amin'ny laoniny mahatsampy hoe marary ny rafitry ny fitsaboana de araba soa araba tsara tonga soa ato amin'ny OSMCR ianao anatin'izay. Eny ary mamaraparana ny adihevitsika fantaniako faraparany hoe manahoana ny fahitanareo an'ilay resaka concertation satria miresaka an'izay tsika inona mba ahafahana miaino ny hevitrareo na ho an'ny farmasiana na ho anareo eo ao anatin'izay inona no andrasanay ao anatin'ny fikaonan-doha-pirenena ao anatin'ny fikaonan-doha-pirenena ao anatiny dia maro be ny sokajin'olona sy ny sehatra sy ny mandray anjara miatsehatra amin'izany fa ao anay ato amin'ny OSMCR dia eto zay de efa miantso ho avy any amin'ny fikaonan-doha-pirenena zay asaina zay de tsara tsy asaina moa zay de miteny foana zay mahafiarahamonimpirenena ny andrasanay de zao ao anatiny satria fikaonan-doha-pirenena ho an'ny fanavaozana le izy maton'ny zavatra iray avaozana de nisy zavatra efa ny andro raha zay nataoko amin'ny teny mihitsy ao anatiny ny andrasanay de zao sy ny antony andehananay any raha makany de zao hametraka ireo zavatra efa niresako teo aloha de ny fitenenana hoe marary ny rafitry ny fitsaboana eto Madagasikara hany ka lasa marary manarak'izay ihany koa ny voaka malagasy satria tsy misitraka n'lay fahasalamana sy tokony hosotrany sy ireo zony sy ireo tombotsony tokony hosotrany ao anatin'izay ka zay de ho any amin'ny concertation ka ny andrasanay de zao zay teny avoaka sy mampaharary entin'ireo vahoaka misitraka sy ireo fifangatanay dokotera ao anatin'ny OSMCR de tokony hoe misy lalàna mifanaraka am'izay de ny fampiarana azy fa efa be dehibe zay fikaonan-doha sy fivorinana atao teto zay fa any am'le fampiarana azy no tsy mipaika any am'mpisitraka de zay de anara-maso hoe ny zavatra noteneninay tany ve de nampiarana ao amin'ny fotoana zay ny fanarahana sy araky ny tokony izy ary tokony amohana lalàna mihitsy ary zay ny tena fanavaozana hoe mifanaiky ny mpiatsehatra atao anatin'ny fikaonan-doha sy ny ry zareo mpanatateraka sy ny mpanao lalàna hoe avoaka atsika tia
de samy mandray ny tandrifiny ary mana-tanteraka fa io raha ohatra ka fikaonandoha tsy ho tanterahana akory zay votoato-kevitra sy tsoakevitra na hevitra avy aty amin'ny CMCR zay ho resahanao a de ohatra ny hoe fivorina miteraka fivorina zany le ho atao ao anatiny fa ny andrasanay de fivorina miteraka asa mba hitrahany malagasy tombotsoa sy fahasalamana araka ny tokony ho izy. Tapitra ny fandarantsika mankasitraka anareo anankiroa moa zany dokotera anankiroa nanaiky ny fanasana tato anatin'ity fandarana dinika tamin'ity androany ity tsara-pahatsahivana antsika fa dokotera Andriamiss Samuel avy amin'ny olavitry ny pharmacienne no vahintsika voalohany dokotera Josephine Tahiriniaina Angelo no vahintsika faharoa. Mino aho fa misy teny famotinana avy aminareo indrindra fa mahakasika ny fanentanana ho an'ny AG zay ataonareo satria iankinany aim-bahoaka izay resaka hoe fahasalamana zay tompoko. Ya, misaotra anao Germain, ho anay pharmacienne de mamerina fisaorana trano izahay mikasika ny fijeren'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ny tontolon'ny fanafody misaotra ihany koa izahay ny solombavam-bahoaka rehetra izay nahatsapa fa tsy hazakazahana ny fanapahan-kevitra mikasika ny resaka fanafody satria fahasalamam-bahoaka. Misaotra indrindrindrindra izahay ny vahoaka ihany koa izay nametraka ny fitokisana aminay pharmacienne mikasika ny fahasalamany, momba ny fahasalamany de momba ny fiaonam-be izay karakarain'ny MCR ho avy izahay pharmacienne ny firaisan-kina no hery de ao anatin'izay hoe hitondra ihany koa izahay ny sosikevitray sy ny fomba fijerinay ny amin'ny fanatsarana rehetra zay tokony hijoro amin'ny rafi-pitsinjarana fanafody eto Madagasikara. Ankoatr'izay moa de ho avy ihany koa zay tahaka ny tenenin'ny docteur Joso hoe anara-maso zay efa mijoro zay efa tokony arahana fampanaran-dalàna ihany koa. Dokotera. Ie, ety am-pamaranana dia manatitra sady ny fisaorana any amin'ny fandraisana, manatitra fisaorana antsika voaka malagasy izay antom-pisinay hoe CMCR, izay antom-pisinay dokotera ihany koa anatin'izay. Ny hafatra ety am-pamaranana dia zao mety misy ny tsy fahatanterahana indraindray any amin'ireny namana ireny fa izahay dokotera dia misy zavatra mamparary anay, marary ny rafitry ny fahasalamana, marary ihany koa ny fomba hitondrana ny rafitra ara-pahasalamana de miteraka aretina miparitaka any amin'ny faritra rehetra ary marary nareo voaka ka ny hafatra de zao fotoana zao ry dokotera namana hijoroantsika atsanganiny OSMCR isaky ny faritra. Rehefa mitsangana io de isika mifampitantana sy mifanohana no afaka mandeha lavitra sy maharitra ao anatin'izay rehetrarehetra zay. Zao ny fotoana hijoroantsika, zao ny fotoana hanorenana indray ny rafitra ara-pahasalamana eto Madagasikara. Mijoro de aza matahotra, efa hiverina zao ny fahaleovan-tena, ny fahaenina amby enimpolo taona ny iverenan'ny fahaleovan-tenantsika, de zao koa ny fotoana hiverena ny asana mahadokoteratsika amin'izao fotoana zao ka manentana antsika tongava amin'ny AG alefa reo solon-tena izay voatsangananareo anatin'ny bureau ny OSMCR any amin'ny faritra sy ireo mpikambana ao anatin'izay mifanohana antsika, fanontandrona antsika iombonana ety am-pamaranana azy de zao hoe voaka malagasy misitraka fahasalamana araka ny tokony ho izy dia ny dokotera mpitsabo voaja sy omekasina ao anatin'izay mba ahafahany miantoka ny fahasalamana lavoraro ho an'ny voaka malagasy dia zava-dehibe ry dokotera namana mpiara-miasa ny firalahintsika satria ny firalahintsika no miteraka ny fahamafisan'ny fiombonantsika de zay no mitarika makany amin'ny fahombiazantsika hamafiso hatrany zay mijoroantsika zao ny fotoana salama mivoaka malagasy mandroso Madagasikara makany amin'ilay atao hoe fandrosoana lovanjafy de makasitraka indrindra antsika mpanaraka mifandarana amin'ny manaraka indray to. Eny ary ianareo no akasitrahana tanteraka nanaiky ny fanasana tato anatin'ny fandarana dinga tamin'ity androany ity isaorana ianao mpijery mpanaraka ny fandarana hatramin'ny farany ny ento amin'ny alalan'ny onjapeo nanaraka ihany koa tamin'ny tambajotra serasera ny Facebook sy ny YouTube ny fahitalavitra MBS mametraka ny soavatsara ho amin'ny manaraka indray tompoko lasy tompoko vavy.